mipetraka ny fiangonana. Iaraka iheno sy hamaky ny tenin'ny soratra masina isika. Izany dia hitantsika ao amin'ny bokin'ny Daniela. Daniela toko 12 ny 1 hatramin'ny 9. Daniela toko 12 ny 1 hatramin'ny 9. Fakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany andro izany dia hitsangany Mikaela, andrian-dehibe, izay mitsangana hiaro ny zanaky ny firenenao, ary sy andro fahoriana izay tsy nisy tahaka azy hatr'izay nisian'ny firenena ka hatramin'izany andro izany. Ary amin'izany dia ho afaka ny firenenao, dia izay rehetra hita voasoratra ao amin'ny boky. Ary maro amin'izay matory ao amin'ny vovoka sy ny tany no hifo, ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay, ary ny sasany ho amin'ny enatra sy ny latsa mandrakizay. Ary izay hendry dia mirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra, ary izay mamerina ny maro ho amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay dory. Korintianina voalohany toko 5:10 ny 4:20 ka hatramin'ny 7:20. Korintianina voalohany toko 5:10 4:20 ka hatramin'ny 7:20. Ary rehefa afaka izany dia avy ny farany, ka amin'izay dia atolo no an'Andriamanitra ray ny fanjakana, rehefa nifoana ny fanapahana rehetra sy ny fahefana rehetra ary ny hery rehetra. Fa tsy maintsy manjaka izy mandra-panao ny fahavalony rehetra ho eo ambanin'ny tongony. Ny fahafatesana no fahavaly farany ho resena, fa ny zavatra rehetra efa nampanekeny ho eo ambanin'ny tongony. Fa na dia ataony hoe aza ny zavatra rehetra no nampanekena, dia fantatra marina fa tsy mba isan'izany izay nampanaiky ny zavatra rehetra azy. Ary rehefa nampanekena azy ny zavatra rehetra, dia ny tenany zanaka koa aza no anaiky izay nampanaiky ny zavatra rehetra azy, mba tsy hisy Andriamanitra ihany. Iaraka hitsangana isika hitsehana filazantsara. Filazantsara ny Jesosy Kristy araka ny Jaona toko 7:20 toko voalohany ny 7:20 hatramin'ny 7:30. Jaona toko voalohany ny 7:20 hatramin'ny 7:30. Ary izao no nambaran'i Jaona raha ny jiosy naniraka mpisorona sy levita avy tany Jerosalema hankany aminy mba hanontany azy hoe, iza moa ianao? Ary nilaza marina izy ka tsy nandà, fa hoy ny filazany, tsy izao ny Kristy. Ary izy ireo nanontany azy hoe, ahoana ary? Elia va ianao? Fa hoy izy, tsy izy aho. Ilay mpaminany va ianao? Fa izy namaly hoe, tsia. Dia hoy ireo taminy, iza ary ianao? Mba hitondranay valy no any amin'izay naniraka anay. Lazainao ho iza moa ny tenanao? Dia hoy izy, izao dia feony miantso mafy any anefitra hoe, ataovy mahitsy ny lalan'i Jehovah
arak'izay nolazain'i Isaia mpaminany. Ary iraka avy tamin'ny fariseo ireo dia nanontany azy ireo ka nanao taminy hoe, nahoana ary ianao no manao batisa raha tsy ianao ny Kristy na Eli na ilay mpaminany? Izao no nanamaly azy ka nanao hoe, izaho manao batisa amin'ny rano, fa eto aminareo misy anankiray izay tsy fantatrareo, dia ilay avy ao aoriako ary tsy miendrika manifehy kapany azy aho. Izany zavatra izany dia natao tany Betania any andafin'ny Jordany izay nanaova ny Jaona batisa. Noho ny ampitso dia nahitany Jesosy avy manantona azy Jaona, ka dia hoy izy, indro ny zanak'Ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany izao tontolo izao. Izy ilay nolazaiko hoe, misy lehilahy avy ao aoriako izay efa tonga eo alohako satria talohako izy. Ary izao tsy nahalala azy, fa mba aseho amin'ny Israely izy, izany no niaviako manao batisa amin'ny rano. Ary Jaona nanambara ka nanao hoe, izaho nahita ny fanamidina avy any an-danitra tahaka ny voromailala ka nitoetra teo amboniny. Ary izaho tsy nahalala azy, fa izay naniraka ahy hanao batisa amin'ny rano no nilaza tamiko hoe, izay ho hitanao idinany fanahy sy hitoerany dia izy ny mpanao batisa amin'ny fanahy masina. Ary nahita aho ka dia nanambara fa izy no zanak'Andriamanitra. Amen. Ray masina. Vavaka isika. Andriamanitra andrenanahary, ranay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, mangataka aminao zay ny fanahinao masina hidina aminay tsirairay avy androany, andrenesanay ny teninao, mba takaranay ny sitraponao ary ahaizanay mitandrina ny lalanao, dia ampafantaro anay ara ny marina Tompo, ampafantaro anay ny sitraponao, ampafantaro anay ny lalanao, hitandremanay ny didinao. Amin'ny anaran-tsony Jesosy Kristy no hanonanay izany vavaka izany, saotra Tompo. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Ampitomboina ao aminareo aneny fahasoavana, ombampiadanana avy amin'Andriamanitra ray izay mpamorona sy zanaka izay mpamonjy sy mpanavotra, ary ny fanahy masina izay mpitarika sy mpanolotsaina. Amen. Fotoana natokana ho an'ny sampanasa fitoriana filazantsara. Zay androany ay ny bokin'ny Daniela toko faharoa amby folo andininy voalohany hatrany amin'ny andininy fahatelo, ny soratra masina resintsika andresantsika afatra amin'ity aneo ity. Boky mirakitra ny tantaran-java-niseho tamin'ny andron'ny Antiokia sy Epifany faefatra ny bokin'ny Daniela. Milaza ny tantaran-java-niseho tamin'ny fanenjehan'ny firenena Grika ny Jiosy
ireto zavatra voalaza ao anatin'ity boky ity. Tao anatin'ny fandalovan'izy ireo ny fotoan-tsarotra ny fahababona. Anisan'izay manamarika ny amin'izany fotoana izany ny famoahana ny didy fandrarana ho amin'ny tsy fanarahana ny zavatra voalaza ao amin'ny bokin'ny lalàna. Anisan'izany aby ny fandrarana azy ireo ivavaka, tsy fanekena azy ireo hankatoa ny zavatra izay efa voarakitra tao amin'ny bokin'ny lalàna natora. Ary ny tena loza tamin'ity vanim-potoana ity dia ny fampidirana ny zavatra maloto tao anatin'ny tempoly, toy ny kisoa nampidirina tao anatin'ny tempoly. Zavatra loza tokoa izany. Zay le zavatra nisy tamin'ny tantara manodidina ny Daniela. Midika izany fa tena babo tokoa ny vahoakan'Andriamanitra, mandalo fotoan-tsarotra tokoa. Ary izany dia toy ny maneho ny fahalemen'ny herin'Andriamanitra manoloana ireo firenen'ny jentilisa izay mpambabo. Araka izay ary dia ho tonga an'Andriamanitra, ho avy mivantana izy amin'ny alalan'ny anjely Mikaela, ho tonga hanafaka ireo firenena voafidy ireo ao anatin'izany fanandevozana fahababona izany. Miresaka mahakasika izany ity perikopa ity, ka andeha ary omentsika Lohahevitra izy ny aminy hoe ny antom-pahatongavan'ny anjely Mikaela. Ahoana tsara hoe ny antom-pahatongavan'ny anjely Mikaela. Zavatra roa no raisintsika ao anatin'izany. Ny voalohany, hitondra fanafahana ho an'ny firenena. Hitantsika izany eo amin'ny andininy voalohany. Andeha hoe iarahantsika rehetra mamaky io andininy voalohany io Daniela toko faharoa amby folo andininy voalohany. Iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'i Jesosy ary amin'izany andro izany dia hitsangana izao izy Mikaela, andrian-dehibe izay mitsangana hiaro ny zanaky ny firenenao, ary hisy andro fahoriana izay tsy nisy tahaka azy hatry izay nisian'ny firenena ka hatramin'izany andro izany. Ary amin'izany dia ho afaka ny firenenao dia izay rehetra voasoratra ao amin'ny boky. Voasokajy ao anatin'ny boky apokaliptika ny bokin'ny Daniela. Izany hoe mitovy karazana ao amin'ny bokin'ny apokalipsy. Raha ny araka ny Baiboly dia misy anjely antapitrisany ao an-danitra. Hita izany ao amin'ny Daniela toko fahafito andininy fahasivy, ahitana soritra milazana amin'izay. Apokalipsy toko fahadimy ny andininy faharaiky amby folo milaza ihany koa ny amin'izay. Fa anisan'ny anjely misongady nanarana ao amin'ny Baiboly dia anjely Gabriela, izay nitondra hafatra avy tamin'Andriamanitra ho amin'ny olona teto amin'izao tontolo izao. Resahan'ny mpandinika izy io tao anatin'ny
eninjato taona ny fotoana niasan'io anjely Gabriela io. Eninjato taona talohan'ny Jesoa Kristy. Marina nefa fa anjely manakaiky an'Andriamanitra no saropiaro amin'ny seza fiandrianany ilay anjely Mikaela. Manasakadona izany ny voalazan'ny Daniela toko 10 andininy 17 sy Daniela toko 12 araka izao aperikopany raisintsika izao andininy 1 io. Mbola milazany amin'izay ihany ny Joda toko 7. Raha miresaka isika ny amin'ny hoe Daniela toko 10 sy ny toko 12 io dia ahitagna soratra ny amin'ilay niadiany tamin'ny Satana izay hiarovany anjely ny vahoakan'Andriamanitra. Fa ao amin'ny Joda toko 7 izay niadiany tamin'ny Satana rehefa nifanditra tamin'ny fatiny Mosesy izy ireo. Ary mbola maneho ihany koa ny fiasan'ny anjely Mikaela ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko 12 andininy 7 hatramin'ny 7 izay maneho ny adiny tamin'ilay dragona mba amin'ireo anjeliny ary nanjera izy ireo avy tany an-danitra ho teto ambonin'ny tany. Ny hoe hevitry ny hoe anjely Mikaela io dia anarana nomena any Jesoa talohany hahatongavany teto ambonin'ny tany. Ary anarana nomena azy ihany koa izy io taoriany fiverenany tany an-danitra. Nyheviny dia zao hoe iza no tahaka an'Andriamanitra. Izay ilay hevitry ny hoe Daniela, iza no tahaka an'Andriamanitra. Midika izany fa Andriamanitra mahery enti maneho ny herin'Andriamanitra amampahefany amin'ny maha Andriamanitra tsy letra ny fahavalo azy ilay mahery indrindra. Mariny ato amin'ity perikopa ity dia zao hoe misy ao hoe andro fahoriana tsy nisy tahaka azy. Zay no voalaza hoe lay hoe hidinan'ny anjely Mikaela. Izany dia enti maneho fahoriana farantampony izay tsy ahitan'olombelona vahaolana ary tsy misy zay afa miala na ho afamaina fa samy hisitraka avokoa araka izay nataony ny tsirairay. Ny teny hoe ho afaka ny firenenao io dia ilazany ny amin'ny fanafahana ny fireneny jiosy avy ao ambany fanapahany fireneny Grika satria voazanaky ny firenena Grika izy ireo. Dia afahana amizay afahan'Andriamanitra amin'ny alalan'io Mikaela io hanavotra azy hamerina azy amin'ny taniny sy ny laoniny ary hamerina azy amin'ny fanompoana izay efa niainany hatrizay. Ao amin'ny Jesosy Kristy moa no fahatanterahan'ny fanapahan-dehibe zany. Izy no lay nidina nandany seza fiandrianany tonga nanetry tena teto amin'izao tontolo izao hamonjy sy hanafaka ny olom-boafidy mba hanafaka avy ao ambany fanandevozan'ny fahotana. Andeha hoe jerentsika ny filazantsara araka ny John hoe
𝗔𝗠𝗜𝗡𝗡𝗡𝗬 andininy 430. Filazantsara araka ny 𝗔𝗠𝗜𝗡𝗡𝗡𝗬 andininy 430. Amin'ny anaran'i Jesoa hoe koa raha ny zanaka no hanafaka anareo dia hoanao izy dia ho afaka tokoa ianareo ary havana malala. Ho avy tokoa ny tompo, ho avy izy hidina iverina eto amin'izao tontolo izao, ary zay ilay ialoavany androm-pahoriana, androm-pijaliana izay hisy eto ambonin'ny tany, hisedra fahoriana sy fijaliana lalina ny firenena, handalo fotoan-tsarotra sy krizy maro samihafa ny mpino an'Andriamanitra, handalo sedra, handalo fitsapana, handalo fanilikiliana. Fa izay mitarika isika hahajoro sy antehitra ao amin'Andriamanitra. Tsarovy izao fa ny antom-pahatongavany Kristy iverina fanondroany eto amin'izao tontolo izao dia hitondra fanafahana. Zay ilay volaza hoe hanafaka ny firenena eo ambany fangejana. Tarika isika zany mba hiantehitra sy hatoky tsara any Kristy. Ao anatin'ny adventy moa isika, ilay fotoana fiandrasana ny amin'ny fiavian'i Kristy koa atao aminary. Isika mpitory filazantsara mba hatoky tsara ary indrindra hiantehitra sy haharitra hitaona ny hafa hiandry zany fiavian'i Kristy zany. Fa ho avy tokoa izy hanafaka isika. Ho anao zay mandalo fotoan-tsarotra tokoa ankehitriny zao, mety mandalo sedra maro manoloana ny fanompoanao, ailikiliky ny fiarahamonina, ailikiliky ny fianakaviana, dia mahiriza. Fa ho avy tokoa ilay anjely Mikaela hitondra fanafagna ho anao. Raha tonga izy dia anao no ho afaka, fa izay mpandrendrika sy mpangeja izay no hovaliny araka izay ataony. Tsy zany ihany nefa ny zavatra hita eto. Ny antom-pitsanganan'ny anjely Mikaela faharoa dia hanavaka ny tsara sy ny ratsy. Hitantsika zany eo amin'ny andininy faharoa sy ny andininy fahatelo. Andeha hoe rantsika rehetra mamaky ny andininy faharoa ihany amin'ny anaran'i Jesoa hoe ary maro amin'izay matory ao amin'ny vovoky ny tany no hifoha, ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay, ary ny sasany ho amin'ny henatra sy ny inona ho izy latsa mandrakizay. Hanavaka ny tsara sy ny ratsy. Misy fitoviana eo, zany hoe fitoviana iraisan'izay efa nodimandy rehetra. Inona ny fitoviana ao? Zay hoe samy hitsangana avokoa, hifoha, hiala avy ao amin'ny aloko ny fahafatesana voalohany, nefa tsy vita hatreo ny ady, fa samy handray ny valiny ny nataony avy. Zavatra anankiroa no hita eto. Misy hanananjara lova ho amin'inona ho izy fiainana mandrakizay. Zay nilay voalohany. Fa ho an'izay tsy mahazo anjara lova amin'ny fiainana mandrakizay dia ho aiza kosa ho izy ho amin'ny fanamelohana sy henatra ary latsa mandrakizay. Ny hoe mandrakizay dia
voambolana enti milaza an'Andriamanitra izy io. Voambolana tsy zakan'olombelona fa Andriamanitra irery ihany ny tompony io voambolana io. Milaza ny fananany faharetana hatramin'ny voalohany ary tsy manam-pahatapirana. Mandrakizay Andriamanitra irery ihany ny tompony izany voambolana izany. Zavatra voalazany ato hoe mamerina ny olona ho amin'ny fahamarinana. Izany dia maneho ny famerenana ireo jiosy izay tsy nanaiky ny lembilembenana sy tsy nankato ireo ravitra izay napetraky ireo grika ireo, fa niaritra sy nahajoro ka tsy nivadiky tamin'ny fanarahana izay baikon'ireo mpandrendrika. Izany hoe vahoaka sasantsasany izay naharitra ny fanendrehany. Izao mantsy ny zavanisy na dia teo aza ny fanakanana, ny fandrarana azy ireo hoe tsy anaraka ny zavatra voalazan'ny Torah na ny boky ny lalàna ny amin'ny fanomponan'Andriamanitra, dia mbola nisy ihany no sainy joro tsy nandao ny zavatra voalaza ao amin'ny boky ny lalàna fa ny joro tamin'ny fanomponan'Andriamanitra. Dia ireo izay ilazany hoe mamerina ny olona amin'ny fahamarinana ka tao anatin'ny fijoroany izy ireo dia say mampiely hatrany izy ireo mitaona ny hafa hoe hatoky sy antehitra ao amin'Andriamanitra. Ny teny hoe hendreto dia ilazana izay nahatazona ny finoana ka tsy nivadika fa nijoro hatrany. Ireo izay nitarika ny hafa hiverina amin'ny fanompona an'Andriamanitra ireo. Zany ilay hoe maneho hatsarany toetra ananan'ny mpitory izay mahatoky ao amin'Andriamanitra. Ambarany ao ho lasa fitaratra. Izany dia ilazanany hoe hamirapiratra tahaka ny famirapiratry ny lanitra, ho tahaka ny kintana mandrakizay doria. Izany hoe fitaratra izy ary modely hitarika ny hafa ho ao amin'ny Kristy, hitarika ho amin'ny lalam-pamonjena. Ao amin'ny Jesosy Kristy moa ny fahatanterahany izany. Rehefa tonga ny fotoam-pitsarana farany dia ho tonga tokoa izy aminkery sy fahefana, dia hitsara izao tontolo izao ka hanavaka ny tsara sy ny ratsy araka izay nataony sy nikelezany tsirairay aina. Fa hoy ny soratra masina, rehefa afaka izany dia avy ny farany, ka amin'izany dia hatolony ho an'Andriamanitra ray ny fanjakana rehefa nofoanany ny fanapahana rehetra sy ny fahefana rehetra ary ny hery rehetra. Hitantsika izany ao amin'ny Korintiana voalohany teo toko 5:12 andininy 4:12. Ary havana malala ho avy tokoa ny tompo ka hanavaka tokoa ny tsara sy ny ratsy, hamaly ny tsirairay araka ny nataony avy. Nanao ny tsara ianao dia aninona hisitrakinao izy? Hisitraka ny tsara. Fa raha nikelena tamin'ny ratsy kosa dia hisitraka ny ratsy. Tsy misy ho afamaina. Ary ny famaliany tsy zavatra mandalo na vetivety fa maharitra mandrakizay. Araka izay ary dia tao minarisika mba tena hifikitra tanteraka ho amin'ny filofosanena
amin'ny fanaovana ny tsara, hahajoro tsara eo anatrehan'ny fiarahamonina ary hatoky ny fitarian'ny fanahy masina antsika ny amin'izany fiavian'i Kristy zany. Andrandrao sy tsenao tsara ary raiso ho ao am-ponao tokoa ny fiavian'i Kristy. Manaova ny tsara. Ao anatin'ny sampanasa fitoriana filazantsara moa isika. Dia misy baiko ny rahan'i Kristy ao anatin'izany. Dia inona moa ny baiko? Mandehana amin'izao tontolo izao dia inona ho izy? Mitoria filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ny filazantsara dia ilazana an'i Kristy. Hitory an'i Kristy fa tsy hitory tena. Ary tsy mba hanavakavatena. Fa hitory tsara an'i Kristy. Hilaza ny fahatsarany amin'ireo izay tsy mbola mahalala. Hanambara ihany koa tsy hampana ny tena ireo izay tsy mbola mahalala fa ho avy tokoa izy. Ary rehefa tonga izy dia hanavaka ny tsara sy ny ratsy, ny manompo azy sy ny tsy manompo azy, ny mino sy ny tsy mino, ny tsirairay araka ny ataony avy. Isika taomina mba hahajoro anao ny tsara ary hitarika ny hafa ihany koa ho amin'ny fanaovana ny tsara. Ataovy zava-dehibe ny fandraisana an'i Kristy ho velona ao anaty manoloana izao adventy izao. Dia raiso ho teraka ao am-ponao tokoa i Jesosy Kristy, fa izy tokoa ny tonga hanavaka antsika mpitoro filazantsara ao amin'ny tsara. Eto ampamarana nary raha averina amintsika izay rehetra voalaza teo dia zavatra anankiroa no nilazaina. Ny antom-pitsanganan'ny anjely Mikaela dia hitondra fanafahana ho an'ny firenena. Isika rehetra mpino voasokajy ao anatin'ny firenen'ny mpino n'Andriamanitra dia ho avy tokoa izy. Hanafaka antsika ka na dia voasedra sy voageja eo anatrehany fiainana izay atrenao ankehitrina dia ho avy tokoa izy hanafaka. Ary tsy zany ihany ny zavatra hita eto fa ny antom-pitsanganan'ny anjely Mikaela dia hanavaka ny tsara sy ny ratsy. Ho avy tokoa izy hamaly ny tsirairay araka ny nataony avy. Ka tao aminary isika mba hahajoro amin'ny tsara fa izy tokoa no hamonjy sy hanavotra atsika. Ary izay ilay hoe Kristy milaza ny fahatongavan'i Kristy izany fahatongavan'i Mikaela amin'ity bokin'ny Daniela ity. Koa mandeha anary ka manaova toy izany ary matokia sy manaova ny tsara fa ho avy tokoa ny tompo handray antsika ka hanavaka atsika ho amin'ny fahatsarana. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra fa ho antsika ihany koa izany teny izany sy ny fanaovana ny tsara ary ny faharetana ny amin'ny fiaviany. Amen. Ivavaka isika ry Andriamanitra rainay eo misaotra anao izahay fa mbola nampianarinao anay andray anio fa naniraka ny anjely Mikaela ianao hanavitra anay rehefa tojo ny fahoriana lalina izahay tsy ahitanay vahaolana dia nirahinao ny anjely Mikaela mba hanavitra anay ao anatin'izany antsana mangitsokitsoko izany. Misaotra anao izay Jesosy satria no fitiavanao, no ny fiantranao, no ny famindramponao anay no nanaovanao anay izany dia isaoranay ianao izany. Fanampon'izany koa Jesosy dia
nampianarinao anay an'io fa naniraka ny anjely mikaela ny ianao Andriamanitra mba hanavaka anay amin'ny tsara sy ny ratsy. Tsy vitanay ny manao zany tsara zany Jesosy, fa mangataka ny fanahy masinao izahay, andrakotra anay, hitaridalanay anay, mba hanaovanay ny sitraponao. Ary amin'ny mahampitori ny filazantsara anay dia tsy mendrika izahay na ny antso ny anaranao kory aza. Mangataka anao zay fanahy masina mba ameno anay tsiraray avy, anala zay tsy anao aty anatinay, mba hanaovanay ny sitraponao, mba hahafahanay mitory ny filazantsaranao, mba hahafahanay manao ny asa tsara rehetra Jesosy a. Dia mangataka izany fanahy masinao izany izahay, mba mendrika anao Jesosy Kristy. Ary rehefa tonga ny fotoana hitsarana anay tsiraray avy, dia mba ho isan'ilay vovonjy izahay, mba ho isan'ilay mpiray lova aminao zay Jesosy a. Rehefa tonga ny fotoana hiantsonao anay, hitsaranao anay, mba ianao Jesosy Kristy izay efa ato anatinay no hitan'ny olona rehetra amin'ny adinay rehetra. Dia amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Zao dia hanavaony fanoloran-tenantsika isika amin'ny alalan'ny rakotra. Dia ataontsika ny hira fa 570 andininy voalohany sy faharoa. Ary rehefa tapitra ny rakotra dia ajanontsika ny hira. Ho fanolirantsika ny rakotra dia ataontsika ny hira fa 570 ihany andininy fahatelo.
izao sika dia tonga amin'ny fizarana faharoa dia ny fankalazantsika ny krismasy dia asitsika feokira mandram-piomana.
finaritra e manonona fiadanan'ny tompo amintsika rehetra manatrika an'izao fotoana ny herinandro sambatra izay tariany sampanasa asa fitorianany filazantsara izao. Kristy ny tompo ho azy irerany ny voninahitra mandrakizay amen. Misaorantsika rehetra mifanotrana sy miara-mankalaza n'izao herinandro sambatra izao ahazo haim-panahy ihany ka fifaliana ary indrindra ahazo hery vaovao ane isika rehetra hiara-ankalaza n'izao noely izao. Dia mianohy finaritra ary tompoko.
rehefa teraka tao Betlehema ny Jodia Jesoa tamin'ny andro ny Heroda mpanjaka dia indreo nisy magy avy tany Atsinanana tonga tany Jerosalema ka niteny hoe aiza ilay teraka ho mpanjakany Jiosy fa nahita nkintany teny Atsinanana izahay ka tonga mba hiankoka eo anatrehany. Fa zaza no teraka ho antsika, zaza lahy no nomena antsika, ary ny fanapahana dia eo antsorony, ary ny anarany atao hoe mahagaga, mpanolo-tsaina, Andriamanitra mahery, ray ny mandrakizay, andria ny fiadanana. Esa
fa izao kosa dia hanandrandra ny Jehova. Eny, hiandry an'Andriamanitra ny famonjenay aho. Andriamanitro no hiaino ahy. Tsy fantatrao va? Tsy efa renao va? Fa Andriamanitra mandrakizay ny Tompo, izay mamorona ny farany tany. Tsy mba mety ho reraka na sasatra izy, tsy takatry ny saina ny fahalalana. Mampatanjaka ny reraka izy, ary izay kely hery dia ampitombony hery. Na dia ny olona tanora aza dia ho reraka sy ho sasatra, ary na dia ny zatovo aza dia mety ho tafitohina mafy. Fa izay manantena ny Tompo kosa dia mahazo hery vao. Helatra no hiakarany tahaka ny voromahery. Hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, handeha izy nefa tsy ho reraka.
koa amin'izany mangataka aminareo aho ry rahalahy no ny famindrampon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompompanahy mety ataonareo izany. Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Manantenà
Mifaly mandrakariva ao amin'ny tompo ondray ao hoe mifaly aoka ho fantatry ny olona rehetra ny fandefetranareo efa akaiky ny tompo aza manana inona na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ary ny fiadana an'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy.
izay eto amin'ny sampanasa asa fitorianany filazantsara dia mirary fety sambatra ho atsika dia misaotra atsika tamin'ny nanotsonana anay dia eto dia manasa ny mpitandrina ametraka ny trodrany. Misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'ny fahatanterahan'ny fotoana izay niarahantsika tamin'ny ireto mpanompon'Andriamanitra ity dia amarana ny fotoana isika eo ampitsanganana nanaovantsika ny hira laharina fahatelo amby fitopolo ny andininy faharoa ataontsika mialohan'ny tsodrano andiny faharoa ihany. Aminareo any ny tsodrano tonoana sy omena amin'ny anaran'ny tompo ary raiso amin'ny finoana izany. Andriamanitra ny fiadanana ny hamasinareo sambo tanteraka ko akalovana avokoa ny fananareo sy ny anareo ary ny teninareo tanteraka ka tsisy anantsiny amin'ny fiavian'ny Jesosy Kristy tompontsika mahatoky izay efa niantsonareo sady izy ihany ho anefa izany. Amen. Aoka hipetraka ianareo. Mivavaka mangina. Ny antom pitsanganany anjely Mikaela anafaka ny firenena. Ny antom pitsanganany anjely Mikaela hanavaka ny tsara sy ny ratsy. Kristy ny tompo. Ho azy ny voninahitra fa ho antsika ihany koa ny fahasoavana amin'ny anaran'Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mirary soa anareo samy ahotratra ny Krismasy. Risoe. Arampitso isika miaraka amin'ny VFL amin'ny 9 ariva. Tonga va maro.